Alléluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana avamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly be izay mivady a miona amintsika eto androany a anatin'izao fandarana farany izay rahantsika amin'ity taona ity a anaovantsika velomana ity taona ity. Dia vavaka fiambenana farany ka dia mba amin'ny androny hafa moa somary rahantsika eto androany izay mivady miaraka aminareo eto a ary izara roa ny fotoanantsika androany sady aheno misandrata ianareo a no aheno vavaka fiambenana nareo a tsy misaraka etsika androany raha tsy tratra ny taona daholo a mifampiaraba tratry ny taona mifampivavaka mifampahery a ka dia miarabantsika tsirairay avy a izay tratrantso eto androany a itsika rehetrarehetra izay tonga eto tsy hitako izy niditra voalohany teto androany a raha afaka misy miteny anay dia mba hoarabena manokana zany olo zany a mety ranabavy Elizabeta hoe niditra voalohany teto raha tsy diso ny fahitako a dia tahitompo ranabavy Elizabeta dia fahasoavan'ny tompony eo aminao fahasoavan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy a dia ho tahiny tompo manokana ane a ianao a raha ranabavy Elizabeta niditra teto voalohany androany dia tahiny tompo a isika tsirairay avy izay tratrantso eto androany ary izay misaotra anareo misaotra ny ankizy tsika mampiona satria na dia betsaka ary ny mety programa amin'izao fotoana izao a eny anivon'ny fianakaviana sy eny bezabe zavatra eo anatin'ny Facebook eo dia reto olo reto mbola miaraka amintsika eto androany a dia isaorantsika anazy zany ary matoky sy mino fa tsy ho very mainona fotoana izay rahan'izy ireo amintsika eto androany. Faly miarabantsika rehetrarehetra miaraba aloha voalohany indrindra ho anareo izay any amin'ny faritra ny any amin'ny toeran-kafa ianareo any Chine dia efa elaela ihany efa bonane efa nandray ny taona 2022 ianareo ihany koa ny Koweït a dia arabaina ary arabaintsika rehetra natratra ny taona ho anareo izay efa natratra ianareo any Madagasikara ihany koa dia amin'izao fotoana izao mihitsy a no mandray ny taona vaovao dia arabaina bonane daholo tsika rehetrarehetra ho antsika eto Frantsa kosa amin'izao 10 alina izao a mbola afaka adiny-droa tsika vao mandray ny taona ho an'ny any États-Unis moa dia mbola elaela ihany ary falitsika miaraka eto androany feonambe moa eto ary izay mahatonga antsika androany ho atambatritsika eto daholo ny zavatra rehetra amin'ity androany ity sady ifampaheritsika hisaotra an'Andriamanitra tsika hideran'Andriamanitra tsika hifalitsika hiravo amin'ity androany ity satria fahasoavana ho antsika na tratrarantsika n'ity andro androany ity a dia raha efa nahatratra ny taona ianao dia hisaotra an'Andriamanitra foana tsika androany satria falitsika raha mbola tsy nahatratra ny taona ianao hisaotra an'Andriamanitra tsika androany satria ao anatin'ny famaranana tanteraka tsika amin'izao fotoana izao ary dia raha miaraka aminay eto ianao androany dia isaoranay manokana araka ny teny teo a misaotra anareo satria dia mbola eto foana na dia efa mibetsaka ihany aza ny any ambadimbadika any manao fety isan-karazany fa tsika mbola tonga miaraka aminay eto dia fifaliananay miaraka aminareo eto ihany koa ary dia tena hifampizary tsika eto androany tsy miala eto tsika raha tsy voky tsara voky ny ara-panahy faly ary hitsehana taona vaovao anatina fifaliantsika androany dia miaraha aminay dia samy maharitra hatramin'ny farany indrindraindrindra eo amin'ny ora 3 eo na mihoatra kely miarahantsika eto androany tsika moa tsy dia lava be fa eo amin'ny ora 3 eo fa ao anatin'izay ora 3 izay kosa dia aza matahotra nareo fa izy foana eto zavatra tsy hamona aminay nanareo ary afinaritra ny fiarahantsika maharetatra amin'ny farany mino fa efa eo ny voanjo kely sy ny tsakotsako kely isan-karazany ahafahantsika miaraka mifaly ao anatin'ity réveillon 2021 ity marina mihitsy zany a ohatran'ny fotoanantsika isan'andro ihany fa anao misandrata aloha tsika kasitraka an'Andriamanitra mety mampiona aloha tsika hitondra fankasitrahana an'Andriamanitra zava-dehibe nge mampiona ny tratran'izany farany taona zany ny voalohany taona rehefa tsy maintsy efa hoe tratran'ny taona ihany tsika rehefa eo fa nahavitantsika namakivaky an'izay taona rehetrarehetra izay a dia tena zava-dehibe mahitanao io ianao fa mijoro eto a io isika fa tapahoana eto a ka mendrika loatra raha ohatra hoe isaorantsika Andriamanitra tao anatin'izany vitany mampiona tsy ho lava loatra androany ny fotoanany fohifohy ihany dia avy eo a hiditra amin'ny vavaka fiambenana tsika tahaka ny mahazatra ihany aheno toriteny aheno hiritsika aheno hira fiderana ary tena ho faranantsika amin'ny taona amin'ny fifaliana toty tsy hanaintsika amin'ny fifaliana ihany koa toty tsy miaraka eto tsika androany tsy mifampivavaka ao anatin'ity fotoana androany tika dia tahitompo ary tsika rehetra mahareta hatramin'ny farany tsy voatonona daholo tsy moa na rehetra tao fa tonga dia toeka zay Lorette Tombosoa izay vao ohatry ny hitako teto dia tonga soa tahiny tompo dia nareo rehetrarehetra ihany koa efa ho ny popcorn sy ny cacapigeon izy ranabavy lovely
mahazo mihinana mba hanipazo kely zay a tratra ny taona rena bavy fambeazana fitahina efa nahatratra zao Charline am'izao raha tanirina Marie Charline tsy haiko raha ao a fa zareo zao ny any a mampanaraka antsika eto taitoparintsika rehetra aza miala ary a fa dia isika mivoninahitra n'Andriamanitra tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra lasa arytsika mampionina maherezintsika tsirairay avy eny ary hiditra tanteraka ao anatin'ny fisaonana sy fankasitrahana an'Andriamanitra tsika ry havana malala ato anatin'ny fandarana misandrata izay eo amin'ny 30 minitra eo ihany no ahafahantsika miaraka eto androany nefa mino fa 30 minitra izay ananantsika fifantohana kely hijerentsika ny lasa aniny 2021 iny raha tonga eto ianao androany dia tsaroa fa tsy hoe ry havana malala tanjaka ao na herinao ary ny zavatra tsara fantatritsika dia zao isika reto raha ny sitrapon'ny devoly dia tao anatin'ny lisitry ny olona naringana tsika tamin'iny taona iny tao anatin'ny lisitry ny olona tiany potehana ny fiainanao ary indrindrindra tao anatin'ny lisitry ny olona izay tiany ho kivy ianao ka ny verin-dalana fa ianao ny toy izao tsika rehetrarehetra ny tonga eto ry havana dia Andriamanitra mbola nitahiry anao ary androany raha mamaky ny salamo faha 1:20 ianao salamo faha 1:20 izay ifampahirezantsika foana isaky ny misy ady na misy olana na misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy teny aminao hoe ho tanteraka aminao anie zany ho tenenina ihany zany rehefa ao anatin'ny sodrana fa ny tena marina rehefa efa tanteraka taminao ny salamo faha 1:20 tamin'iny taona iny ary raha mamaky an'io ianao dia afaka ataonao vakianao amin'ny passé io fa tsy vakianao amin'ny futur satria zavatra efa sady tanteraka teo aminao io halleloja ry havana malala ny volon'elan'Andriamanitra no nanaronany ianao ny sandrin'Andriamanitra no nitantanany ianao ny fitiavan'Andriamanitra no nombany ianao ny fahatsaran'Andriamanitra no niodidina teo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra androany ary raha nahatratra n'ity taona ity tsika nahatratra n'ity farany taona ity tsika ho anareo izay efa nahatratra ny taona vaovao dia tsarovy fa Jesosy teo anilanao Jesosy nivavaka ao anao Jesosy nijery anao manokana Jesosy tsy namelanao ho lavo tsy namelanao ho reraka tsy namelanao ho ketraka na ho resy teny andalana teny ry havana malala fanombanao izy raha kivy ianao dia nampahereziny raha nandalo ady ianao dia izy nampandresy antsika rehetrarehetra noho izany tsara loatra androany raha atombokitsika amina fisaonana sy fankasitrahana ny taona raha ho anao izay efa tratra ny taona na tratra ny taona fa atao anatin'ny vavaka fiambelana ihany koa ny hamarana antsika n'ity taona ity ho antsika izay mbola tsy nahatratra fa afaka fotoana foy dia ho farana antsika ihany koa ry havana amin'ny fiderana sy ny fankasitrahana an'Andriamanitra ity taona ity halleloja satria mendrika loatra zany tsara loatra zany tsara loatra zany ry havana tsara loatra zany halleloja androany tonga eto ianao dia ndaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao sady hivavaka fanomboantsika no hivavaka sady hanome voninahitra n'Andriamanitra misaotra anao zay Jehovahandriamanitra ny amin'ity fotoana androany ity misaotra anao zay Jesosy fa lehibe loatra ny famindramponao izay niainana isan'andro tamin'iny taona iny tsy mba ray volana izay na roa volana ny ainana izany famindrampo fa isan'andro isan'andro tao anatin'ny taona ray halleloja mankasitraka Jehovahandriamanitra fa tsy takatry ny sainay na oviana na oviana ny fitiavanao ary tsy ho voavalinay na oviana na oviana izay rehetra nataonao anay misaotra ny amin'ny zavatra rehetra fa rehefa manao jery totika izay androany dia tokana ny zavatra sotomanay Andriamanitra tokana ny valiny hitanay fa tsy nisy afa-tsy fahombiazana ny fahatsaranao ny hodidina taminay Andriamanitra ekena fa nandalo ady izay tamin'iny taona iny ekena fa ny zavatra tokoa lalovanay reto fa zavatra mahafinaritra Jesosy tsy nafoy anay ianao na dia ray minitra azy renay ianao mampahery anay renay ianao miazakazaka
midodododo mihitsy farak'izay aingana mampahena anay raha nisy zavatra midona tamin'ny fiainanay misaotra Jehovandriamanitra mankasitraka anao zay Jesosy ndreto izay tonga eto androany mahatsiaro avokoa fa olona nasianao soa mahatsiaro avokoa fa olona tahinao mahatsiaro avokoa Jehovandriamanitra fa olona notsinjovinao halleloia ka dia tonga eto halleloia tonga eto izay mahatsiaro avokoa fa nalainao avy tany alavitra tonga eto izay mahatsiaro avokoa Jesosy fa fahasoavana no iainanay isanandro fahasoavana no mankizao anay misaotra Jesosy tonga eto izay androany mahatsiaro fa olona tsy mendrika izay nefa novidinao tonga eto izay androany mahatsiaro fa ny zavatra rehetra izay nomenao anay tsy mendrika anay rehefa nomenao anay fotsiny izao satria tsinao izay tonga eto izay androany mahatsiaro Andriamanitra fa namindra fo taminay mivony ianao tsy nitahiry endrika teo anatrehanao ianao Jesosy raha ny eloka isy ny fahotareno ny tanisainao Andriamanitra fahaka izao zay Jesosy tonga eto izay androany mahatsiaro Jehovandriamanitra fa narary betsaka izay tamin'ny taona fa tao foana ianao nanasitrana anay tonga eto izay mahatsiaro Jehovandriamanitra fa ny fifonena rehetra izay iainanay dia tsy misy ezaka avy aminay izany fa avy amin'ny fahasoavanao halleloia tonga eto izay ekoaka aminao tonga eto izay mahatsiaro fa nifonjena tamin'ny zavatra rehetra tonga eto izay Andriamanitra hitsaoka ny anaranao halleloia misaotra Jesosy Zion.
ry havana malala rehefa mandingotsika ry havana androany te hisarika ny sainao de teteny hoe manany zavatra ve ianao entinao misaotra an'Andriamanitra sady tsy manana fa iny taona iny ry havana malala de taona tena anisany mihetsiketsika iny taona iny be loatra ny zavatra nitranga tamin'iny taona 2024 iny ary saika zavatra tsy mbola nitranga hatramin'izay nisy ny tany de maro tamin'ireny no nitranga tamin'iny taona iny ry havana betsaka ny fisafotofotoana nitranga betsaka ny zavatra nisy nanomboka tamin'ny 2020 ary raha tamin'ny herintaona ohatran'izao ry havana malala nanomboka ny 1er janvier 2021 dia za mino fa ny olona rehetrarehetra saika nahazo firarian-tsoa daholo hoe bonane mirary soa anao amin'ity taona vaovao ity hitondra fahasalamana ho anao anie izy ity hoe ela velona anie ianao minao fa tsy nisy olona tsy nandray firarian-tsoa tamin'ny 1er janvier 2021 ry havana tahaka ny fanaontsika isan-taona ny amiantsika rehetra amin'ny Facebook ny havantsika rehetra ny fianakaviana manontolo dia samy irariana soa avokoa satria tonga ny fotoana hifampitsofandrano tonga ny fotoana hifampitenenana zava-mahafinaritra hifirariana soa ao anatin'io fotoana io fa zao anefa ry havana betsaka tamin'ireny olona nandray firarian-tsoa reny no tsy nahatratra akory an'ity androandroany ity betsaka ny lavo tamin'iny 2021 iny izay mivady manokana raha mijery manao jery-todika dia tena miteny hoe Andriamanitro mba ela ihany ny ainana teto ambonin'ity tany ity fa tamin'iny taona iny tena be loatra ny ndosy ny fahafatesana rehefa mijery vaovao izay ry havana dia voalaza ny vaovao fa tamin'iny 2021 iny ny tanora taty Europa sy ny tany États-Unis taty amin'ny firenena mandroso dia marobe ny namono tena marobe ny namoy fo ary miakatra be ozy izy le psykologue ny toany ny effectifan'ny tanora mamoy fo amin'izao fotoan'izao satria kivy ny olona tsy fantatra tsony aizany ale ary io zavatra io nanomboka tamin'ny 2020 fa indrindra tamin'ity 2021 izay ho tapitra ity izay nilozantsika ity fa ny zavatra mahafinaritra dia zao ary isotomako ny sainao nanahoana ianao tao anatin'izay taona izay ianao manokana jerena aza mijery ny hafa ianao fa jereo ny tenanao nanahoana kay ianao nahatsiaro ve ianao fa tena nafon'Andriamanitra tamin'iny taona iny nahatsiaro ve ianao ry havana fa tafiditra tao anatin'ireo effectif niakatra be fa namoy fo ry havana malala za teteny aminao androany fa ny fahavelomanao tonga etio dia efa ampy itenenanao hoe za Andriamanitra tsy tao anatin'izany za Andriamanitra tsy tamin'ireny olona ireny ahako firy ny olona lavina nodidina anao impiry anao no nahita olona maty teo amin'ny Facebook ny amianao mango fahoriana misy olo photo de profil fa ianao ange mbola io ary na dia nisy olona akaiky anao aza maty izahay dia namoy ray aman-dreny tamin'iny taona 2021 iny ry havana fa izay tsy afaka iteny fa raha maty ny rafozako raha maty ny mamany vadiko dia nalahelo tokoa zahay fa tsy afaka iteny izay manao hoe ratsy taminay ny taon'Andriamanitra izany ve mba nataonao anay Jehova tsy nety taminay ny fitondranao ohatrany tsy afa-po zahay tsy ry havana fa ny androaninao jereo manahoana ianao ary raha androany ianao atsiaro iteny amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tsara ny nataonao anay tamin'iny taona iny dia za teteny aminao fa mbola tsara lavitra nataony ianao amin'io taona ho avy io na dia betsaka aza zavatra mampitaitaina ny olona mampiherikerika ny olona ry havana betsaka ny fanontaniana mipetraka anatin'ny olona amin'izao fotoan'izao hanahoana io 2022 io inona ny atrehana io inona indray zavatra hitranga satria efa be loatra ny zavatra nitranga tamin'ny taona lasiny fa za teteny aminao androany raha ianao ny misaotra an'Andriamanitra ka iteny Jehova Andriamanitra tsara teo amin'ny fiainako ianao
izy koa mbola anatsara ny fiainanao ry havana tianao ange Jesosy ary tady tio fa tamin'iny 2021 iny ny natonga anao mbola io dia satria niteny taminao foana Jesosy isan'andro fa tianao izy halleloia ary tsy nafoy anao izy na dia indray mpimaso azy tsy nafoy anao izy na dia tsy mendrika azy ianao na dia tsy mendrika azy ianao mira zay fanafatanana antsika dia mira zay aintsika dao ny zanatao tanatin'isana tapahafatsika miara-tsera
Alléluia. Ry havana malala. Araka ny teniko anao foana rehefa mandray an'izany izany dia zavatra tsy hain'ny olona natao daholo ny tonga teo amin'ny fiainanao tamin'iny taona iny. Ny olona mety mahay mampahery anao dia manome verset dia miteny aminao hoe maherezana vavy a mombanao anie Andriamanitra. Fa ny tena niasa tao anatin'ireny dia Andriamanitra. Tsy nahainanao ninina teo amin'ny fiainanao ny olona fa Andriamanitra nanao zavatra rehetra teo amin'ny fiainanao. Raha raisintsika nefa na ny 580 andro izay niainantsika n'iny taona iny dia tsika rehetra miara mahita fa raha 580 andro iny 3 isan'andro tsika no misakafo farafahakeliny. Impiry izany Andriamanitra no nitahanao raha resaka sakafo fotsiny no isaitsika 580 ampitombona 3 farafahakeliny ankoatra ny goûter anao. Sakafo fotsiny izay teneniko anao izay a. Impiry ianao no nahazo zavatra niantsena ny vidy zavatra, ny zavatra tonga teo amin'ny fiainanao ankoatra ny sakafo, ny zavatra maro samihafa, ny vola rehetra nilainao tao anatin'iny taona iny. Ry havana malala, azonao atao ve ny manao calcul an'izany androany? Fa taiza daholo ary nahitanao an'ireny. Iza ny nanome anao an'ireny? Dia mety hiteny ianao hoe ka satria izaho miasako, ka izaho nge miasa dia meme patron e. Ry havako, fa na nahitanao an'io asa io azy, herinao ve ny nahafahanao nandeha niasa isan'andro nivoaka ianao maraina no dia ianao ny hariva? Herinao ve tanjakao ve ry havana? Ny fototra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika dia Andriamanitra avokoa. Alleluia. Tsy tambonao isaina ny fitahian'Andriamanitra anao. Mba fantatrao ve hoe impiry Andriamanitra tao an-danitra tao na niraka anjely, ny baiko ny anjely ho anao io fotsiny. Impiry tsy voaisanao izany. Tsy haiko impiry ianao saketratra ny loza dia hozy Andriamanitra ry anjely mandeha jereo ny zanako amitady ho tradozy izy, andeha hivoaka ny trano izy ry anjely a. Ialo avy lalan'ireo zanako ireo a, arovo tsara ireo a. Atory indray ianao, hozy indray Andriamanitra ry anjely atory ny zanako mandeha any mitovy manodidina azy ianao. Aza metsiketsika eo, za metsiketsika eo ianao. Nareo rehetrarehetra ry anjely aza metsiketsika amin'ny tokantrano ny zanako io a. Ambeny tsara. Alleluia. Marary ianao, maniraka ny fanahany aingan'Andriamanitra, tonga ny fanahany fanasitrana namidinao aminao. Tsy tambonao isainy izany ry havana, tsy tambonao isainy izany. Raha ny zavatra ataontsika eto, raha ny misandrata ataontsika eto, raha ny fiderana mba omentsika eto ry havana, tsy ampidina akory izany, tsy ampina. Io zao a, misy manoratra hitojo a, raha ohatra izany tsika ka intelo sakafo tao anatin'ny andro anankiray dia io tenenina io calcul hoe 1095 fois ny sakafo ankoatra ny goûter a. Io teneniny tojo io, misaotra tojo. Ankoatra n'izany rehetrarehetra izany, ny vezivezy ianao ny lavola ianao, ny tafy ianao ny lavola ianao, izay rehetra nataonao fa ory ve ianao? Ry havana, resitona ny sainao a, manano zavatra isaorana an'Andriamanitra ve ianao sa tsy manana? Hozy izy ianao hoe mandalo ady androany, hozy izy ianao hoe mafy ny fiainako androany. Ny olona rehetra tia mifaly fa satria tonga ny fety, fa za hozy izy ianao ory atao anaty fety, aza ory ianao dia aza malahelo dia mahaiza mifaly fa nanaovan'Andriamanitra zavatra ianao. Alleluia. Nanaovan'Andriamanitra zava-dehibe ianao dia andaontsika hifaly, andaontsika hisaotra, andaontsika hankasitraka, andaontsika hanome voninahitra. Alleluia. Saotra Jesosy. It's such a now time.
fitiavanao fanatonandrona fofonaina tsy misy tsy nomenao matsiaro sambatra enikiny fitaina no ny famindramponao nahitaniery ny fifalina ka misaotranao
ahoana tokoa moa ry havana malala no tsy akasitrahantsika an'Andriamanitra ny amin'izany zavatra rehetra izay nataony zany teo amin'ny fiainantsika. Rariny loatra tsika raha hamme voninahitra azy, rariny loatra tsika raha hipololotra fankasitrahana amin'ity andro androany ity, satria tsapantsika fa zava-dehibe no nataony. Halleloia. Ary tokony hatsapa ianao fa tena tsara teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, arak'izany fikira zay rentsika izany. Zandroany teteny aminao hoe andao hoentitsika ity fotoana androany ity, andao hoentitsika ny tenatsika ho fanatitra manompofina anatra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana sy fankasitrahana. Halleloia. Ianao nahatsapa fa nanao zavatra teo amin'ny fiainanao Andriamanitra, maika moa fa Andriamanitra izay nanao an'izany zavatra izany ry havana malala. Milohana idirantsika amin'ny ten'Andriamanitra dia tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny vavahantsika mbola mihoana eto androany. Misaotra Jesosy aho, misaotra satria mbola ianao indray no nikarakara n'izao fotoana izao ka nahafahanay tafavory soamantsara eto. Ahoana moa izay tsy hankasitraka anao Andriamanitra? Ahoana moa tsy hankasitraka anao satria voakely izay dia efa nampianarina fa mila misaotra amin'ny zavatra rehetra. Ary tsapanay loatra fa ngeza be ny zavatra izay nataonao. Ndreto izay manana connexion amin'izao faran'ny taona izao afaka mifampihery. Ndreto izay tafavory salama tsara avokoa. Misaotra Jesosy. Misaotra raha mbola afaka nihaino misandrata fiderana avy aminao izany rehetrarehetra izany. Koraiso Andriamanitra fehezam-boninkazo, fisaorana anao amin'ity androany ity, avy anatin'ny fonay tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Nandray tsy hitanay ny zavatra tenenina hoe le inona re ny isaorana anao satria ho hitavita mpanomponao hoe maro loatra ireo ka tsy voatanisa, indro maro loatra ka tsy voateninay Andriamanitra. Fa akambanay hoe na ireo izay tsaronay fa nataonao, na ireo izay tsy tsaronay kory tao anatin'ny toromasonay tao, ny tananao ny aro, ny anjelonao ny tompona ny didina, ny zavarehetra nalahatra ao nalavorariny fiainanay, dia isaorana sy hankasitrahana anao Andriamanitra. Misaotra raha eo, misaotra raha eo. Amen. Aizany fisaorantsika an'Andriamanitra. Nahoana moa tsika ny tsy hankasitraka, nahoana moa ny tsy anaiky. Andriamanitra ny natoy izao anao. Halleluia.
tsy sarasalana ny tantananao ay ekeko izany fa ny fahasoavanao e ny fahasoavanao natozao ay Tonyando maguri mavesa tindrinda nodalozako mafi ny fisarana amin'ny maolombelona nefa nareona fagagana le zany azatoky tsy toa manakao zay no lalana ka ny androko maly Nympitsu siandran inufona fadanao Mamora muti akasita kafo Fanfeira pude avianinao Mamora muti anachao Fiarono nato zawai Ekekti sara sarana ni tantanana wai Ekeko izany Fani fasoavanao Mama ifitsapana manakao zay no lalana anefena wai kisorako anao indry Alléluia. Mila makasitraka an'Andriamanitra isika fa fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao atsika. Ary isika moety dia miaina an'izany foana antsika na ny kely na ny lehibe na ny bitika na ny ngeza izay nataon'Andriamanitra dia isaorantsika azy daholo satria mendrika azy izany. Dia miarahaba antsika tsirairay avy ahitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika amin'izao fotoana izao Zaho moa nitondra tenin'Andriamanitra eto androany. Rehefa randroany vao tonga miaraka aminay eto dia tetenanao hoe tsy diso adresy ianao. Tsy diso adresy ianao ary io zavatra ataonao io ary avako malalako. Dia azagaga ianao fa tsy zava-baovao akory. Mety misy olona eto androany malahelo mihitsy izy tsy afaka nandeha nakaiza nakaiza fa dia mefara aty amin'ny fivavahana, mefara aty amina fotoam-bavaka ny fotoana. Sika feokira kely aloha, sika feokira kely aloha, sika feokira kely aloha vetivety alohan'ny hanombohantsika ny tenin'Andriamanitra dia andao asitsika feokira kely hisotrotsika rano kely.
Alleloia. Ia. Tsy tonga koa moa le fekira de efa tonga indray a. Alleloia. De amperanao hoe taona maro lasa izay mivady hatramin'izay zay ravina rehefa réveillon ohatra zao a de mandeha soirée, mandeha bal, mandeha fiaraha misakafo a. Zany no atsapanay fa tena ao anaty fifaliana tamin'izany. Rehefa tantarainareo foana zay de olona tia mandeha fety, tena tia mandeha fety, tena tia mandeha fety. Ary rehefa tia mandeha fety de tediavina mihitsy hoe aiza no misy fety a, aiza no misy fitoerana fahamifaly ry havako malalako. Rehefa tonga ny fotoana anankiray a tsy nahafahana nandeha tamin'ny fety tsosy satria ny fety a andoavam-bola ary taloha mavita mividy billet maro vitsivitsy mihitsy de tetezina ny fety. Ary misy ianona sy ianona mira ary, ary ianona no mikarakara ary de tetezina. Tonga ny fotoana tsy afaka nanao an'izay intsony satria nanino tsy nisy vola intsony. Ary tsy vitany hoe tsy nisy vola fa nitolona olana. Raha tonga eto ianao androany a de tsy mampalahelo akory ianao hoe ty za de tsy afaka nandeha fety fa te mijery zavatra gratuit sisa ny ataoko. Nieritreritry tamin'izany hoe nampalahelo a. Ary tamin'izany ny fotoana voalohany nampangetahitanay hoe réveillon, mangetahita hoe aiza misy fotoam-pivavahana. Voaka ao an-tokantrano zay, tamin'izany mbola fitirena zanakay, mbola kely ny zanakay voalohany tamin'izany de hoe andao hitady fotoam-bavaka. Voalohany teo amin'ny fiainana réveillon, ndao hitady fotoam-bavaka. Satria tsapanay mivady tao anatin'izany fotoana izany fa tsy nameno nininina ary tsy nitondra nininina teo amin'ny fiainanay ny famonjena baolina. Fa misy zavatra tediavinao amin'izay hoe misy olana amin'izao fotoana izao a andao andeha hivavaka. Raha misy olana ianao eto tsy diso adresy ianao tonga eto. Ary raha tsy misy olana koa ianao de mifalia fa mbola tsy diso adresy ihany koa ianao. Zay ny réveillon nataonay mivady voalohany mandraky tiny androany de tsy nitsahatra intsony fa réveillon ohatra zao a de fotoam-bavaka. Alleloia. Niodikodina zay tamin'izany a. Eritreretinao fa tamin'izany a niodikodina ary nanify de anify ny vola teo am-pelantanana ka na de naissance natao tamin'ny fiarakodia ary de somary nitsitsitsina ihany, tsy afaka de mandeha lavitra fa de niodikodina. Aiza no misy fotoam-bavaka. Mahenoheno mandalo toerana anankiray de jerena bebe olona fivavahana ny ato andao hiditra ato. Tadidiko mihitsy tao an-tany mena tao zay nahita fotoam-bavaka tamin'izay. Ary rehefa tonga tao de tsy nahatsiaro diso fanantenana fa verimbelona ny fanahy. Ny fivavahana de gratuit fa nefa kosa mahazo zavatra zay tsy azonao tany amin'izay nandoavanao vola ianao. Tonga soa ianao. Tonga soa ianareo zay tonga voalohany eto androany. Farano amin'ny fivavahana ny taona, atombohy amin'ny fivavahana ny taona de hoety foantsika isan-taona raha mbola tsy tonga Jesosy. Mandraky tiny androany tsy niverina nandeha baolina intsony zay satria nisy zavatra hita tao anaty fotoam-bavaka. Ary androany irariko mba hita zavatra ianao anatin'ny fotoam-bavaka izay raha antsika eto. De izy ianao hoe tantara amin'ny namanao ianao raha pitsy hoe mahafinaritra be. Taizanareo tamin'ny réveillon teo ambodina telefaonina teo zay no nijery a. Inona koa mba hitanareo teo tamin'izany fotoana izany ianao afaka hiteny amin'ny olona hoe mampahery ny tenin'Andriamanitra. Maki tenin'Andriamanitra isika amin'ny Genesis toko 7:20. Genesis toko 7:20 ary mbola tsy mitsahatra miarahaba antsika rehetrarehetra. Tonga eto. Verinaina. Soma tsara.
fa soavan'Andriamanitra ny ahafahanao velonaina tonga eto. Voisanao hoe nisan'ny olona hoe tsy hitanao tsony tamin'ny 1 maromaro ihany ny anany tsy hitako tsony. Fa ny zava-mahafinaritra io ianao mbola hita eto. Halleloia. Ary tena rariny ianao raha rabaina hoe nahatratra nyity andro androany farany ity. Hiatrika taona mafimafy tsika amin'ny 2022 io. Mafimafy ny ady zay holalovantsika, tsy hoe mampatahotra anao hoe ety am-boalohany dia efa hirary ratsy, hoe tsy mba hirary soa fa hiteny zavatra ratsy. Fa mila tenin'Andriamanitra ianao mampahery anao. Mila ny Jesosy tsika. Fa tsy mora io ady io 2022 zay hoatrehantsika io. Mila matanjaka ny ara-panahintsika mba ahafahantsika mijoro. Genesis 7:20. Genesis 7:20 andininy fa 7:20. Fa-9:20 azafady. Genesis 7:20 andininy fa 9:20 novakitsika ny soramary dia nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba teo a Betela. Amin'ny anaran'i Jesosy ary Jakoba natsiaro tamin'ny torimaso ka nanao hoe ato amin'ity fitoerany ity koa Jehova fa zany tsy nalala. Dia raiky tahotra izy ka nanao hoe endre matahotra ity fitoerany ity, tsy afy ity fa tranon'Andriamanitra sy vavahadin'ny lanitra. Dia ny fomba marina koa Jakoba ka nahaka ilay vato zay teo nataony ondana ka nanorina azy teo nataony hotsangam-bato dia nampidininy tililo teo aminy. Any anaran'izany toerana zany dia nataony hoe Betela. Halleloia. Fa lozo ny anaran'izany tanàna zany teo aloha. Andininy 20. Dia nivoady Jakoba ka nanao hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro aho amin'izao alalana lehako izao ary amin'ny mofo hohaniko sy lamba hitafiko ka ho tafavelona soamatsara amin'ny tranony raiko aho, dia Jehova no Andriamanitra ary ity vato ity no nahoriko tsangam-bato ity ho tranon'Andriamanitra ary zay rehetra omenao ahy dia omeko anao tokony ampavolony. Halleloia. I Jakoba teto dia tsy nieritreritry no tafavoaka tamin'ny fiainana. I Jakoba teto dia olona efa nanary toky ary takany nametraka fanambo hoe raha ty fiainako ty indray aloha mbola tafavoa, tafatsangana. Raha ty fiainako ty indray no mbola tafavoaka dia zao ny zavatra toko. Matetika tsika mametraka voady ohatr'izany eo amin'ny fiainana. Rehefa miatrika zavatra mafimafy tsika dia miteny hoe za raha afaka amin'ity fanadinana ity mafimafy zay ilay fanadinana ary ilainao zay ny afaka amin'ilay fanadinana. I Jakoba teto ry havana dia olona nieritreritra ho tapotra ny fiainany. I Jakoba teo nandeha nitsoaka izy ho antsika zay tsy nalala. Nandeha nitsoaka ny Esau ralahany izy. Esau ralahany zay nalainy ny tso-drano izay tokony ho azy. Mampanantena antsika hoe rapitso ao anatin'ny fotoam-bavaka. Ao anatin'ny toriteny rapitso dia handray tso-drano isika rehetra rehetra. Mba hitso-drano anareo mpanaraka eto izay mivady izay tompona andraikitra amin'izao fandarana izao. Rapitso après-midi ao anaty toriteny ao tsika nandray tso-drano. Mahatonga an'izay dia zao any Chine zao 400 taona ary Koweït 400 taona ary Madagasikara 400 taona tsika ho tratran'ny taona fa ry zareo any États-Unis mbola tsy tratran'ny taona. Nefa tsika eto dia maneran-tany tsika eto. Dia rapitso olona efa samy natratran'ny taona daholo dia zay tsika vao fampitso-drano rapitso. Fa i Jakoba ry havana ny tso-drano dia zava-dehibe. Nalainy Jakoba ny tso-drano zay tokony ho an'ny Esau dia lasa izy nitsoaka. Ary Jakoba teto dia nisy tahotra. Natahotra izy. Natahotra ny amin'ny hoaviny izy, natahotra ny amin'ny fiainana izy. Fa ny zavatra tsy fantatry Jakoba dia zao, Jakoba angefa vao tso-drano Jakoba angefa vao tso-drano Tso-drano zany kely havana zava-mahagaga, zava-mahery. Tsy mitombo zany olona vavy nitsofina rano zany ka potika ny fiainany. Fa i Jakoba teto dia zany ny eritreretiny tena potika ny fiainako.
tiany efarako aiza ny tany alehako ny tany alehan'ny Jakoba de teo ny tomboany anampalahelo ny fiainany teo satria vakitsika ny teo ambony teo de ny 110 de mivoaka avy tany Berseba Jakoba ka nakany Harany ary tonga teo fitoerana ray izy ka nandro teo ny lokal satria efa maty ny masoandro de nakavady tamin'izany fitoerana zany izy ka nataony ondana de nandro teo izy miondam-bato fiainan'olona miondam-bato ary za tena teteny aminao fa mety betsaka ny olona miondam-bato eto am'izao fotoana zao ary zay raha teneninay zany tam'izay nitady fotoam-bavaka tam'izany réveillon efa 19 taona lasa na ohatr' zany de zao tena miondam-bato vato azy seka tsy hita hondanana fa tao anaty tsy fisina loatra fa toy any tsodrano zay voarain'i Jakoba nitomboka tamin'ny fiondanam-bato fa teo amin'io miondam-bato io riavana vokatry ny tsodrano izay noraisiny de nisy nofo tonga tao aminy nisy fahitana tonga tao aminy ary ny fahitana tonga tao aminy tena nofo nahita araky lirinana nofo nahita nisy tohatra ny olona tamin'ny tany izy ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany ary reo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo aminy ary Jehova nisy teo amboniny ka nanao hoe zany Jehova Andriamanitra Abrahama sy rainao sy Andriamanitra Isaka ny tany izay andrinao de omeko anao sy ny taranakao ary ny taranakao no betaka ny vovoka amin'ny tany de ely avy any andrefana sy atsinanana sy any avaratra sy atsimo ianao ary aminao ny taranaka sy amin'ny taranakao ny tainany firenena rehetra ambonin'ny tany ary indro za momba anao ka hiaro anao am'izay lalaka alehanao rehetra ary ampody anao indray amin'ity tany ity fa tsy andahoanao mandra-panaoko izay voalazako taminao olona miondam-bato fandresan'Andriamanitra tanatin'ny nofy nahita tory izy ry avako malalako na de vato aza ny nondanany tsy fantany ny ampitso anahoana ny ampitsoko ary nampatahotra any Jakoba ny ampitso ny eritreritra ny ampitsony hoe ty za de tsisy nininona ho aizy ty za avako mety mampitebiteby anao tokoa ny ampitsonao mety mampitebiteby atsika tokoa ny 2022 atsika hanahoana ny fiainatsika hanahoana ianao io ary raha niala teo Jakoba de nisy zavatra naharesy lahatra azy tsy tonga fotsiny teo amin'ny toerana io izy itoerana io tsisy afa-tsy korotam-bato teo fa raha nisy zavatra hafa teo tsy vatony nataony ondana raha nisy bongatany teo na nisy zavatra hafa de reny no nataony ondana vato zany efa farak'izay tsy mahita ianao vao manao an'izany zay nanao skoto taloha fa tsy mbola niondam-bato zany zay fa vitanao ny manao na mioty manapaka bozaka de ahorongorona anaty lamba de atao ondana na ny baridanao ihany ny sakosinao ihany ny ataonao ondana na tsy fantatro kitay finosina lamba tsy fantatro zay tsy mbola niondam-bato ry avako nanahoana ny 2021 anao nentin'Andriamanitra taiza ianao tamin'ny 2021 iny raha ny taona 2021 ho anay manokana eto amin'ny fandarin'andramoka izao de rahafinaritra ny tantanan'Andriamanitra ny fiainana satria zava-panahy ngezabe zay voaray teto ankoatran'ny toriteny izay latsaka kely ny 523 ny toriteny nivoaka teto satria de andro lahady any tsika tsy misy toriteny teto zany ary voainga antsika vao nomboka tsy nanao ny fandarina lahady fa misy foantsika isan'andro isan'andro ary
ao amin'ny radio antsika misy toriteny mandeha isaky ny amiray amin'ny 7-7 amiray amin'ny 7-7 misy toriteny 7 isan'andro de toriteny eto amintsika eto daholo zany nisy olona ny anjo anaty eo zaho izy pastera fa zaho izy efa pastera za mba hitoriteny ao aminareo de zay mantsy anazy hoe eto de rekizy efa resy lahatra eto no mitoriteny eto ary efa mahafantatra ny zavatra tokony hotoriana eto fa misaotra anao nefa na izany ary mamokatra toriteny tsika eto isaorantsika an'Andriamanitra fa ankoatr'izay tamin'ity 2021 tsika navita batisa anaky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 miampy ny ranabavy artizanay mety mihoatra ary mba batisa vitatsika ty tsika moa mbola tsy manao batisa manjatony fa misy anankiray resy lahatra kely eo de iny aloha ary tsika koa tsy ny olona rehetra nataontsika batisa ty atao batisa fa olona resy lahatra alleloia fa isorantsika an'Andriamanitra nefa fa nisy ny zavatra zay omban'Andriamanitra tsika eto amin'ny asan'Andriamanitra zay ataotsika ry havako betsaka taminareo no iny 2021 iny vao nanomboka nahafantaranareo tenin'Andriamanitra nanomboka nahafantaranareo tsy kelikely an'Andriamanitra misy olona taminareo mety niondam-bato mihitsy ny tonga teo amina toerana anankiray ary ty fandarany ty anisan'ny toerana anankiray mety korotam-bato ny fahitanao azy fa misaoran'Andriamanitra fa nahita vato ianao natao ondana ary teto amin'ity toerana ity halleloia nanomboka nampahitan'Andriamanitra nareo nofinofindray mbola afaka nanonofindray tsy haiko nareo na efa nandalo ohatr' zany fa za rehefa tao anatin'ny olonako izay lalovana angezabe zay nitantarainareo de za efa tsy sana nonofo-tsony nampatahotra aza ny anonofo zany vao mitady anonofo andeha lavilavitra ny saiko anonofo zavatra ngezana zavatra tsara na zavatra ohatr'izany de feheziko ny saiko hoe mipetraha tsara tsy tia akarary fo hoe zany ve de ho tanteraka intsony fa ry havana voatsodrano i Jakoba ary rehefa voatsodrano Jakoba de tsy fananiny fa tao anatin'ny torimasony tao natao resy tory izy na de vato aza noho ny ondana rehefa natao resy tory izy de tao ny tenenan'Andriamanitra taminy napahitana zava-mahafinaritra zavatra tsara araka hira anankiray iny hoe lira voavoaka voaingana hoe manao livraison firy zay nefa voarainao tamin'ity taona ity livraison firy zay ny voarainao fa zay de mahazo livraison foana isan'andro san'andro de tsy inona zany fa ny toriteny satria reny toriteny zay midina amintsika reny no tonga fitahina ao atsika tonga nofo atsika halleloia ny fitahina eto amin'ny tsika eto de ny fitahina voalohany de ny tenin'Andriamanitra satria Andriamanitra de ny teny fa reny tsy ho alainy reny teny reny raha tsy tanteraka amintsika betsaka taminareo no ny sitranina teto sitranin'Andriamanitra betsaka taminareo no ny vany olana halleloia ry havako malalako tsy mendrika iterano an'Andriamanitra ve zany ary teto Jakoba de tena ny teny hoe raha omba Andriamanitra ozy izy ka hiaro aho am'izao lalana alehako zao ka mihamofo aniko sy lamba hitafiko ny minimum ny tadaviny Jakoba hoe raha mba omen'Andriamanitra mofo sy lamba fotsiny aho tafiko amin'ny Jakoba zay ny atao hoe fitahina zay ny atao hoe fomban'Andriamanitra raha omba Andriamanitra ka hiaro aho am'izao lalana alehako zao hiaro anahy amin'ny esao de amin'ny mihamofo de
vita amin'ny alamba Jakoba tsy nangataka ny Jakoba tsy nangataka ny zavatra be dia be tsy nangataka an'izany intsony Jakoba fa amin'ny Jakoba raha teo amin'ny toerana korotam-bato iny nisy azy dia aminazy efa zavatra efa tsara be zany manana mofo dia manana zavatra tafiana dia arovana ary zany no mahatonga ry havana atsika eto amin'ity fandarana ity matsiaro fatahin'Andriamanitra satria nahoana tsy nampianarina tsika teto hoe ity fitrambony loatra hoe miliara ohatra satria zao korotam-bato le toerana nisy korotam-bato zany dia endrika zavatra tsy dia misy zavatra mamiratra firy tsy dia misy zavatra mety hoe tsapain'ny tananao hoe hitanao hoe ty volamena ty vatosoa ty miliara ty ny sisa fa korotam-bato ny teo fa raha hiala teo Jakoba dia zao mpanangatahany raha omba hainao Andriamanitra ka hiaro ameha mofo ameha lamba hotafiana ry havana tonga eto ianao androany vitanao zay 523 andro zay maty ny anoanana ve ianao tsy narovan'Andriamanitra ve ianao fa maty ny fahavalo sa tena ny vy tena hoe atao hoe tsy nanako-tafiana ianao tsia notahin'ny tompo ianao nomen'Andriamanitra anao zay tokony anao Alleluia ary vitanao somatsara ny taona 2024 ianao mila matsapan'izany mila matsapan'izany ianao i Jakoba ry havana raha zany no mba faniriny hoe za Andriamanitra raha omenao fiarovana arovanao dia omenao mofo hoaniko sy lamba hotafiako ka ho tafaverina somatsara amin'ity any an-tranony raiko dia Jehovah no Andriamanitra hoy izay Andriamanitra hoe any amin'ilay 512 teo za momba anao ka hiaro anao amin'ny lalakalehanao ary apody anao indray amin'ity tany ity fa tsy andao anao mari-panaoko izay voalazako taminao tsy nisy na dia andro iray nantaozan'Andriamanitra anao tamin'ny 124 tsy nisy zany fa raha nilozan'Andriamanitra ianao na ray andro na tapakandro na adiny iray dia tsy ohatran'io ianao Alleluia ry havako nandeha ny fotoana niarika zavatra maro i Jakoba saingy zao teny ampandehanana teny dia tsy nomen'Andriamanitra mofo izy sy lamba hotafiana ihany tsy nomen'Andriamanitra fiarovana ihany fa fantatritsika fa tonga lehilahy natanjaka izy ary olona tena nitahin'Andriamanitra ary rehefa vakitsika ny Genesisy 5:30 andininy 9 dia hoy ilay tenin'Andriamanitra hoe ary Andriamanitra nysieo indray tamin'ny Jakoba ozy izy raha tonga avy tany Mesopotamia izy ka nitaha azy Alleluia tanteraka zany le tenin'Andriamanitra hoe mbola ataoko tafaverina eto amin'ity tany ity indray ianao ary io Jakoba ry havana fa tonga eo bolangilangina ery olona mihoatra lavitra noho izay nieritreretiny tonga teo aminy tsy mofo tsy akanjo ihany fa nivimbina fitahiana mahatretrika no tonga olona tena nitahian'Andriamanitra ny olona niona taminy teo Halleluia fifaliana ho ry havana ny mahita anareo tena hoe tahin'ny tompo za mino fa ianao io dia olona natsapa fa mety niainga tsy nisy ianao fa ankehitriny ianao tsy zany tonga Andriamanitra miona aminao indray amin'ity androany ity
ary andriamanitra naseho ndre tamin'ny Jakoba raha tonga avy tany Mesopotamisy ka nita azy. Halleloia. Ny vokatry ny tsodrano izay niraisiny Jakoba ry havako, ny vokatry ny tsodrano izay niraisiny dia nampalehibe azy teny am-pandehanana teny, nisondritra, niakatra, voatsodrano teto ianao tamin'ny herintaona ohatra zao. Izy any efa niaraka taminay teto tamin'ny réveillon ohatra zao tamin'ny herintaona, fa nitsofina rano teto tsika tamin'ny herintaona. Fa betsaka taminareo koa ny tamin'ity taona 2024 ity vao tonga teto, tahian'Andriamanitra koa zay nahitanareo e. Halleloia. Tahian'Andriamanitra koa nge zay tongetinareo e. Fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay ianareo reo, ary isoranay n'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Iama efa teto tamin'iny, mino aho fa tsy nitovy tamin'ny herintaona ny fiainanao anabavy ama. Erika efa teto, za mino fa ianareo natsapa. Fa mety vatony ny ondananareo tamin'ny voalohany, fa tsy vato ny ondananareo zao. Iny vato iny natao inona? Iny vato iny nataony Jakoba tsangam-bato mba ho tsarovana ho ity. Halleloia. Ity ny nondanako tamin'izany fotoana. Fa tonga ny fotoana nionany tamin'Andriamanitra araka le tenin'ny Jakoba hoe raha omba Andriamanitra ka hiaro aho amin'izao lalana alehako zao, ka tena narovan'Andriamanitra izy dia io fa tonga eo. Halleloia. Fiarovan'Andriamanitra anao no natoy izao anao tonga eto androany. Za tena teteny aminao ry havako. Halleloia. Misaoran'Andriamanitra ianao, misaoran'Andriamanitra ianao. Misaotra ny Erika amin'ny Jorovavolombelona. Fitahiana lasa mpitory teny izy tamin'ity taona ity. Tsy mitovy ozy izy ama. Tsy mitovy satria Andriamanitra manalehibe antsika ny am-pandehanana. Ary zava-dehibe ny tsy tamin'ny Jakoba teto ry havana rehefa ninao tamin'Andriamanitra tamin'ny fandroana izy. Fa sady efa nitahiny izy teny an-dalana teny, fa nionany tamin'Andriamanitra niovatra amin'ny anarany. Halleloia. Niovatra amin'ny anarany. Ianao io tian'Andriamanitra hovaina ny anaranao. Ny anaran'ny Jakoba taloha ny dikan'ny Jakoba dia mpamingana. Fa na dia mpamingana aza ny anarany, efa nanomboka ny tahian'Andriamanitra ihany izy. Fa mialohan'ny tena fitahian'Andriamanitra miopampana teo amin'ny fiainany dia novaina mihitsy aloha ny anarany. Satria natadintsika tsara any amin'ny Genesisy 4:30 any 15:20 dia fampitolona tamin'Andriamanitra Jakoba. Ary teo mitsapan'Andriamanitra tokony hovaina ny anaran'ity olona ity. Tsy mpamingana intsony fa tokony mpitolona amin'Andriamanitra tena hovaina atao hoe Israely. Nefa tsy atao hoe Jakoba intsony anarano fa Israely no anaranao, dia nataony hoe Israely ny anarany. Ary hoe Andriamanitra taminy, zany Andriamanitra tsy toa, maroa fara, sy mialehibe, sy mihabetsah, firenena maro no iseho avy any aminao, ary isy mpanjaka avy amin'ny ateraka. Ary ny tany izay nomeny Abrahama sy Isaka, omeko any Abrahama Isaka, dia omeko anao, ary ny taranaka mandimby ihany koa, dia omeko ny tany. Zary avako malala teteny aminao. Misaotra anareo rehetra Jorovavolombelona ny maheno soa, fa Andriamanitra manova fiainana. Tena Andriamanitra manova fiainana ny Andriamanitra ivavahantsika eto. Ary teteny aminareo aho hoe mbola tsy io anefa. Mbola tsy io ny tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ry havana, tsy mbola io. Mety manana tanjona ianao amin'ny 2022 io. Tsy fantatra hoe inona ny mety tanjona eo amin'ny fiainanao. Inona ny tanjona tiana ho tratrarina amin'ny taona 2024.
ny any zavatra mahafinaritra mahita ny fiainanao de zao retsika miteny hoe inona re zao ny tsy mety inona mbola tsy mety eo amin'ny fiainako raha manala fanadina antsika mety misy matiera 12 ataontsika na matiera 10 na matiera 9 de manao jeritodika kelitsika amin'izay hoe inona no mety mahalatsaka amin'ity atahorana amin'ity fanadinana ity de zany hoe indray ny taranja anankiray tsara haiko fa ty rety tsy haiko mety tsy ho afaka fanadinana fa ny fiainanao io ry havana io fanadinana ao atrehanao io de za miteny anao raha ny taranjan'Andriamanitra ny taranja ara-panana ataonao matanjaka de ho afaka fanadinana indray anao amin'ity 2022 ty afaka fanadinana raha misy zavatra ho ataonao raha misy zavatra ho tanterahanao de ny torohevitro tsara indrindra aminao amin'ity 2022 ty ataovy zay tonga ny ara-panahanao mirehatra ambony be fa raha miakatra ambony hatrany ny ara-panahanao raha tsara fifandraisana amin'Andriamanitra ianao tsy mampatahotra ny hoavinao amin'ny 2022 misy olona any mitaitaina ny amin'ny hoavy ary raha mijery mpamakafaka anankiray zay za de zao ny zavatra mba niteneniny hoe ho ratsy de ratsy io 2022 io eo amin'ny lafiny inona eo amin'le lafiny fanatanterahany mpitondra sy mpitantana sy mpanambola eto amin'ity zao tontolo zao ty an'ity zao tontolo zao ty de tena izy ho mafimafy izy ty fiainany ty ho mafimafy ny zavatra zay ho atrehana zareo na teteny aminao tsy mampatahotra atsika zany tsy mampatahotra atsika zany satria raha Andriamanitra miaraka amitsika raha Andriamanitra miara-mandeha amitsika alleloia ho afaka fanadinana ianao aza ataonao ambany zavatra ny fiarahanao amin'Andriamanitra manomboka androany aza ataonao ambany zavatra ny fiarahanao amin'Andriamanitra manomboka androany raha ohatra taka ny nahandro vary ianao firy kapoaka narotsaka ao tamin'ny 2021 iny ny fiarahanao amin'Andriamanitra ampitomboy ny fatra ampitomboy ny fatra fa raha ampitomboinao ny fatra de azoko antoka tsy mampatahotra any ho avinao tsy mampatahotra any ho avinao misy torohevitra tsara tokony ataontsika ty amin'ity taona vaovao ty inona zava-bitanao tamin'iny taona iny ary inona ny tokony ataonao amin'ity taona ho avy ty tsika maky ten'Andriamanitra ny Filipianina any boky Filipianina toko 7 andiny 17 sy 14 ny andro nataon'ny Paoly tamin'ny Filipianina ity any amin'ny Filipianina toko 7 andiny 13 sy 14 ry rahalahy minaran'i Jesosy ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra ray lohany ataoko manadino ny zavatra ao aoriana ka miezaka natratra zay zavatra eo aloha eny miezaka natratra amin'ny marika aza hoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra de zao tsy mety afa-po ny olona mora afa-po amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra efa mety zao zavatra ataoko zay efa ampy zay de tsy lasa lavitra fa ny natonga ny Paoly lasa lavitra de zao isaky ny mahavita zavatra anankiray Paoly de ajanony eo ny amin'iny de tsy mitadidy an'iny intsony izy manadino ny zavatra aoriana zany hoe vita ny lony tamin'iny 2021 iny de ny zavatra ataony manadino ny zavatra aoriana de miezaka natratra zay zavatra eo aloha zany hoe hanao ny zavatra tsaratsara kokoa
ary ametrahany marika mihitsiny de manisy marika izy de miezaka izy manatratra an'iny zany hoe neny Paoly asiany zavatra miezaka foana izy mba handrosony anaovany zavatra tsaratsara kokoa. I Paoly zany tsy mba nanao zany ohatra hoe an'nytoriteniny tamin'ny 2021 ihany iny ihany ny ataon'ny toriteny. Misy pira ohatra zany a misy pira ohatra zany a tsy haiko tareo mba misy fotoana mahatsapa an'izany za mahatsapa hoe misy fotoana misy pira efa taloloha de io pira io hira 3-4-5 ihany ny hirany de naiza misy aminazy na mariazy na fety inona na mankarazany 20 taona 30 taona de iny hiriny foa de fantatra hoe zay zany le hira ho ataony. Misy pira ohatra zany tsy manao hira vaovao zany tsony izy a ny hirany tamin'ny taona 20 de iny de indraindray iny de mamoaka CD iny telo fa indraindray atao acoustique version acoustique indray de iny ihany de iny ihany. Paoly tsy ohatra zany na indraindray iny ihany le hira fa hitarina fotsiny fanaovana anazy ny paozy mody mitazona sofina fa iny de ovaovaina. Ry havana Paoly tsy ohatra zany ny azy iny 2021 vita iny a any iny miezaka izy anao zavatra tsara lavitra mitraka tanjona izy raha nytoriteny tamin'olona 10 izy de tsy reny foana ny hoe amin'ny 2021 de mbola reny any za mantsy olona 10 zao no za mantsy ohatra zao de iny ihany ny resahana. Misy olona ohatra zany iny ihany resahana efa 50 taona 10 taona iny ihany. Ny Paoly ajanony iny vitany amin'iny ary Paoly tsy mety afa-po satria tena mahery kosa na vitan'iny tena tsisy ohatra zany fa ajanony amin'iny de tsy mijery an'iny tsony izy fa miezaka indray izy manao zavatra vaovao. Zareo na teny aminao androany hoe andaotsika androso foana isan'andro andaotsika tsy ho afa-po andaotsika androso foana ary andao anatsara foana tsika. Alleluia. Rehefa any amin'ny Jaunina 1:20 any a 9:20 misy teny manao hoe rehefa hitsangany Lazarosy de teny Jesosy hoe ho atsangany Lazarosy de ozy Marta hoe Jesosy hitsangana ny adahnao de ozy Marta eny fantatra ihany fa hitsangana izy amin'ny fitsanganany maty amin'ny andro farany. Zao revako mazava fa ao aorianao de ny maty rehetra zay efa maty hitsangana daholo fa rehefa mitsangana ny maty amin'izany fotoana zany de mbola mizara indray ny lalany. Misy olona maty de mitsangana ny maty de tsaraina de miverina maty tratran'le fahafatesana faharoa fa misy indray maty de mitsangana ny maty de velona mandrakizay. Natsangan'Andriamanitra ianao tamin'iny 2021 iny natsangan'Andriamanitra ny fiainanao natsangan'Andriamanitra ny fiainanao ny ara-panahinao natsangan'Andriamanitra hitsangana amin'ny maty ianao natsangan'Andriamanitra ny fiainanao mbola natsangan'Andriamanitra ny nofinofinao mbola natsangan'Andriamanitra ny ara-panahinao hitsangana ianao de ho aiza hitsangana ianao de ho aiza. Andaotsika ravana anatsara andaotsika hiteny hoe mbola tsy ampy iny Jesosy tsinitsininy ny vitako iny fa ezaka metraka marika araka le teny teo araka le ten'Andriamanitra vakitsika teny amin'ny Filipianina teo ezaka anadininy teo aloha de andao anatratra marika indray tsika. Inona ny tanjontsika manana tanjona zava-panahy ianao mametraha ianao hoe za Jesosy ametraka tanjona eo amin'ny fiainako ahako androso ahako manana ianao an'izay fisainan'izay anao zavatra
anao zavatra ho an'Andriamanitra. Vonina ve anao ny anao tsaratsara kokoa, ianareo rehetra mpitoroteny, vonina ve nareo? Anitsika taona vaovao tsika, tsika taona vaovao. Raisy nampianarina ny tsangana ianao tamin'ny 2021 iny, natao tata, nampianarina nandeha, fa mahay mandeha ianao zao, mandroso ianao zao. Avy ny fotoana, za tena mana an'ity zavatra ty. Io 2022 io ary tsy lasa lavitra koa io 2022 io, de ho betsaka ny zavatra hitranga eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ary akasika antsika rehetrarehetra zao zany. Tena possible io taona vaovao io tsy fakahita tsony tsika. Fa za mino sy resy lahatra fa Andriamanitra tsy namela atsika, tsy namela anao ampianatra anao andeha de amela anao hienjera raha efa nandady ianao. Andriamanitra nohy ny fampianarana anao mandeha de hitantana anao mandra-pahalehibe anao. Mety ao amin'ny fotoana tsy mifakahita intsony tsika, tsy hainao tsony zao fandarana zao, tsy fantatra fa za mino fa hitombony zany. De anao ve hijanona tena tsisy fandarana tsony, tsisy vavaka tsony sa fa ataotsika tory? Tsia. Taona vitsivitsy zay ny nampianaran'Andriamanitra tsika rehetrarehetra teto. Misy taminareo nge navavaka ary tsy hainareo, ohatranay koa na mivavaka zany tena tsy hay inona ny vavaka. Mijery an'io baiboly io, jerenareo reo efa mpitoroteny nareo, fantatrareo tsikelikely ny lazainy ny tenin'Andriamanitra. Meteza androso, alleloia. Meteza androso, matoki an'Andriamanitra, matoki. Meteza foana ho tantan'Andriamanitra, meteza foana ho tantan'Andriamanitra am'izay rehetra ataonareo, am'izay rehetra alehanareo. Misy zavatra tena azoko antoka ity ry havako malalaka. Ty zavatra ty de azoko antoka fa raha ianao tena hoe mijoro mandroso mifikitra amin'Andriamanitra, azoko antoka fa tsy ho very mandeha zany ianao, azoko antoka fa tsy ho very andalana izany tsony ianao. Ny zavatra ataonao de zao, mifikira, meteza hitombo, meteza androso, ary indrindrindrindra raha misy lalana ratsy mbola ataonao. Mety misy olona eto androany vao tonga eto izy, mety voaingana ianao va nomboka nare momba ny filazantsara, mety mbola anaty fahotana mihitsy ianao. Za te apairanao androany manao hoe andaotsika hitodika amin'Andriamanitra, andaotsika hiala amin'ny lalan-dratsitsika, de andaotsika tena hiara-mandeha amin'Andriamanitra. De ataotsika ity anankiray ty, ina mbola tsy de fahentsika izy ty fa atolotra manokana ho anao am'ty androany ity, mety nampahirizana antsika rehetrarehetra hoe ilaozy ny lalan-dratsinao. Raha misy zavatra hitanao hoe mbola tsy sitrapon'Andriamanitra nataonao talohan'ity androany ity, andao elana zany, andao elana satria tsy ahitantsika an'Andriamanitra eny. Zao fotoana tena hitombotsika. Me manakaiky ry havana, raha tsy tonga de sao tamin'ny 2021 iny, tsisy teny amintsika fa tsy tonga koa izy amin'ity 2022 ty. Ary raha ny famantarana rehetrarehetra zay lazain'ny baiboly ny zava-mitranga miazakazaka eto amin'ity zao tontolo zao ty, de tsy fotoana tsoa zao fieritreretantsika hoe mbola ho ela Jesosy vao ho tombo. Andaotsika nomana ny fiantsenantsika an' Jesosy. Andao hiomana amin'ny fiakarana ry havana malala, azavarinina amin'ny zava-poana.
Eretinao fa mampalahelo-bengentsika kristianina raivany. Eretinao fa ny dragona sy ny bibidia zao efa ariariny olona, efa ariariny zareo ataony tsangam-bato hita maso am'izay zay voalaza atao amin'ny baiboly mihitsy, fa tsika kristianina mbola tsy taitra fa variana amin'ny zava-po. Za androany teteny aminao, raha napakevitry ho variana ny olona, da loha izy napakevitry ho variana, fa ianao aza variana. Me mitombo ny taona iainantsika, me manakaiky ny fifaran'ny tantara. Aza mety mijanona teo amin'ny nivoanao teo androany. Aoka ny masina ia masina, aoka zay manao marina mbola anao marina trano ny ten'Andriamanitra. Tsika tsy naman'izay memotra. Andaotsika androso. Ho tain'Andriamanitra tsika tsirairay avy, ndao anao hira vitsivitsitsika, anao hiritsika, de vavatsika, de ao anatin'izany rehetra zany tsika hiara hitsena ny taona vaovao de ifampiaraham-petao. Atotranao mpitiavana be ty hiri ty meno finaritra tao amintsika rehetra. Alleluia. Maro ny mamita tena mitady fahasambarana. Lalanao fa mahavelanao io. Jesosy any arao dia ho sambatra ianao. Amen. Misy manontany anao hoe inona ny ataoko mba hampisambatra, inona ny ataoko mba hampilamina ny fiainako. Jesosy any ny arao ry havana malala, dia ilamy mandray ty taona manaraka ity. Halleluia. Iarena nananao sy izay mety serapitso. Mety miasa mihitsy ny sainao ary tsy mahita tory anao ny amin'ny hoavinao rapitso. Mety tsy hainao tokoa izay tokony atao ary tsy fantatro tsony ny hoavinao.
ilaozy ny lalanao fa mahavery anao io jesosy any arao riavana malala dia ho sambatra ianao riavana malalo raha jesosy ny arahanao tsy mampatahotra ny ho avinao mety misy olona amin'izao fotoan'izao manontany tena hoe ahoana ny ahafahako manam-pahasambarana aizany misy fahasambarana aizany misy fitsarana tsy sarotra ny mitady an'izany raha tapa-kevitra ianao androany hoe za jesosy za naradianao fanapa-kevitra riavako malalako dia ny hanapa-kevitra hiara-dalana amin'Andriamanitra fanapa-kevitra hiara-mandeha amin'Andriamanitra no hatonga ny fiainanao ny hatonga ny fiainantsika ho lavorary sy ahasambatra atsika anao teteny aminao ary teanao antsoavo mihitsy raha mbola milomano anaty fahotana ianao raha mbola milomano anatin'ny tsy fatanterahana ianao ao anaty sitrapon'Andriamanitra elao fa tsy mahasoa anao io tsy fantatritsika izay andry atsika amin'ity taona vaovao ity fa ny ahafahantsika nanatoky sy tsy atahotra dia tsika mbola manara-dian'i Jesosy tsika mbola manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika afaka hanananao ny zavatra rehetra ritsofoka rano hanananao ny zavatra rehetra amin'ity taona vaovao ity izay tsy tonga teo amin'ny fiainanao tamin'iny 2021 iny ho ataon'Andriamanitra sy ho tanteran'Andriamanitra aminao amin'ity 2022 ity fa ny tsy azonao ialana sy ny tsy azontsika dinoana ry havana aza vela miala eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra aza vela miala eo aminao Jesosy fa io ihany tsy misy afa-tsy io ny loha rano pitahiana afaka iseho eo amin'ny fiainako sy fiainanao ireo ny vavahantsika dia ndeha avelitsika le hira teo voninahitra Andriamanitra sa misaintsaina zany tonony zany tsika fa torohevitra tsara ho asoanao haleluia azanao hita tena ka mitady fahasambarana miakafa fa ao amin'Andriamanitra ihany ry havana no misy ny fahasambarana sy ny fifalinana amen. Ilaozany lalanao fa mahavery anao io ry havako
ary ilalana ho tianao tsy saraka aminao mandrakizay haleluia miarena nananao a sy zay mety seurapitso mety tsy ahitanao toro mihitsy tsy hainao tsony ve zay tokony atao tsy fantatra tsony zay ho avy rehetrarehetra mikovoka etsy seroa ianao manao zay vitanao sainao sy ny fonao nefa tsy manam-piadana tiana-piadanana ve ianao ry avako malalo nde ilaozy ny lalanao fa sady avery anao io jesosy a tsapanay zany fahasambarana manana anao zany ary raha tsy anao tsy mba fantatray zany hoe fahasambarana tsy hainay zany hoe fiadanana raha tsy anao nitonga teo amin'ny fiainanay misaotra satria miaraka aminao zay voatsapanay zany fahatsarana ary resy lahatra fa misy zany Andriamanitra tsara sady mahafinaritra izany misaotra Jesosy misaotra ny tamin'iny taona zay vita iny misaotra satria tsara avokoa ny hitanay tao aminao niezaka ty zao tontolo zao ty nitondra zavatra ratsy teo amin'ny fiainanay fa nezahanao ny takonana tamin'ny fahatsaranao reny Andriamanitra nezahanao ny takonana tamin'ny fahatsaranao reny Andriamanitra Jehovah Andriamanitra tsy to fa tsy zany andry fa mbola afaka koa zay nizarana zany fahatsaranao zay tsapanay zany ary ndreto misy olona ihany koa eto afaka miteny hoe tsara ianao Jehovah Andriamanitra lehibe loatra ianao lay mpitaridalana endry lay mpitaridalana mahay tsy mba potraka izay tamin'iny taona iny namaro aho zany zavatra tokony maso lavaka satria lehibe sy mahitsy loatra ny tananao zay natolonao hitantananao anay Andriamanitra ahoana zay ny tsy saotranao ahoana ny tsy akasitraka anao mbola nampianarinao koa zay hisaotra sy hideranao ary androandry tsy angina izahay
ary ny andronay rehetra isaoranay ianao ankalazany ny anaranao. Matsapy zay Jehovahandriamanitra hoe hatramin'ny rahanay taminao dia niova ny fiainanay. Ilay tany foana tsy nisy endriny nataonao lasa tany sosy mahafinaritra. Mahana foana ny nohaninay fa iny taona 124 indray Andriamanitra dia nomenao ny vokatry ny tany, nihinana voaloboka, nihinana pokam-pian-danitra, niaina teny ambanin'ny alokaloky ny aviavy, na dia teo aza ny ainandro mahavaivay entin'ity zao tontolo izao ity. Jehovahandriamanitra misandraty ianao fa efa nampianarinao zay hisaotranao dia aleo zay hisaotranao androany, aleo zay amin'ny voninahitra anao fa mendrika an'izany ianao. Raiso fa vokatry ny fo Andriamanitra avy amin'ny fonay rehetrarehetra.
iandriandriny misasak'alina tsika rabana satria efa tsy ho ela efa hiditra am'izany fifampiarabany zany tsika am'izao fotoana zao a aza mbola miala fa mbola hideran'Andriamanitra tsika rehefa avy eo mbola tena aorinany fifampiarabantsika sy ny firarisoa ataotsika eto a de mbola hifampirary soa eto tsika mbola anao fiderantsika vao hisaraka eto androany a sika moa amin'ny groupe mbola hiary sakafo mihitsy fa tsy vitan'izany de tena aminao hoe maretatra amin'ny farany a tanan'Andriamanitra ny ombanao amin'ity taona vaovao ty vao hivavaka moa tsika rehefa avy eo fa hiandriandry ny fifampiarabantsika eto tsika androany a aza miala ianao fa mbola hifaly tsika androany a mbola anaty fifaliana tsy ranomaso akory nety na alahelo fa tena fifaliana no ionatsika eto fifaliana mbola rahantsika eto a amin'ny 12 sasantsika misaraka eto fa mbola hifampiarabitsika mbola anao fiderana hifaly fa zanak'Andriamanitra vitsy zay ny fankasitrahantsika an'Andriamanitra tanatin'ira milantolanto fa mbola hideran'Andriamanitra eto tsika androany hoan'ny firaritsoanao amin'ireo lalasa bavinao mbola anaty zomontsika rehefa aveo fiderana alleloia de zay koa moa hiezaka hampiainanareo a ny zavatra zay mety hiainana eto andafy eto am'izao fotoana zao a de manasanao sika tsirairay aby a halleloia kely sisitsika de ho tratran'izany 2 minitra sisa Andriandritsika de hitsena ny taona vaovao mpifaliana tsika rehetrarehetra androany ho atya ho antsika ty Europa moa zany a de mitovy ny ora de samy ifampiarabitsika tsika ifampirary soa halleloia miandry kely tsika samy manana firaritso sy 2:30 seconda sisa de andray ny taona vaovao tsika 1 minitra sy 20 seconda 7:20 ho alefatsika eto androany ara iaina ny zavatra misy any amin'ny Champs-Élysées any tsika rehefa aveo a ho zaraina aminareo eto hoe taky ny ahoana zao zavatra misy any amin'ny Arc de Triomphe any amin'ny Champs-Élysées any a de hijery ny feu d'artifice tsika hiara hifalytsika etsika ny anisany Cantarebourg de hiara hifalytsika eto androany ato anatin'ny fisenantsika ny taona 20 sy 20 de lasarytsika Oui, bien sûr, il y a le contexte sanitaire, bien évidemment, mais ça dit aussi quelque chose de cette envie de se retrouver, de faire la fête. Là, je pense que c'est ce qui domine, et ce qui prédomine, c'est cette envie de se retrouver. Les sœurs, il y a un moment où la responsabilité, où vous devez quand même faire preuve de responsabilité et d'intelligence et pas basculer dans et merde, c'est la fête. Non, voilà. Donc, je viens de me dire continuer, donc je vais continuer à meubler. Sinon, la tarte au coin, donc on va y revenir un petit peu pour meubler pendant la minute qui nous reste. On attend tous le décompte. On va vivre les 10 dernières années ensemble. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Alléluia. Une excellente année 2022. Beaucoup de bonheur, de joie et surtout la santé. Merci d'applaudir bien fort tous les artistes du Royal Palace. Champs-Élysées mampalahelo fa tsy niseho ny tany nefa isan-taona de ohatr'izao ny any foana no miseho ny any amin'ny zareo any amin'ny Champs-Élysées any amin'ny Arc de Triomphe any foana no miseho rehefa tonga ny fotoana ohatr'izao fa
diso fanantenana kely tsika tsy ny tany naseho any zareo androany ary aloha ndraty hoe de mijery rehetra zay mijery le fitafiny zareo fa ilana tsiny a fa de fampiaraba dolo moa ny olona am'izao fotoana zao a de tsika koa fampiaraba tratry ny taona neny a de miarabantsika tsirairay avy a natratra ny ty taona 2024 sy 2025 ty a de fahasoavan'Andriamanitra ny a ameno atsika rehetrarehetra andao to de sika fiderana sady ao anatin'ny fiderana no amakitsika ny firaritsoan'ny ankizy rehetrarehetra zay tonga eto am'izao fotoana zao a ovakina eto daholy a ny firaritso zay narefanareo a atongotsika eo amin'ny patisarary rehefa andaloha tonga de sitsika fiderana afaka mifampirarisotsika ato anatin'ny groupe a arapaina daholo ny groupe zay maresy a halleloia isika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny fandarana andramoka izao de miaraba atsika rehetra natratra ty taona 2024 sy 2025 ity ary de manomboka sady moa zany ny firarintsoa de ho taona tsy ny taona mitondra fahombiazana fa Andriamanitra ny hitahatsika ao anatiny ty taona ity indray a zay vakivakitsika manomboka eto androany a dia samia mifaly tsika rehetrarehetra samia manome voninahitra an'Andriamanitra satria de nahatratra ihany koa zay aty Europa nareo any États-Unis zao mbola tsy natratra am'izao fotoana zao a sany amin'ny toerana hafa ihany koa aizavo zao mbola tsy natratra Canada ve efa natratra zao tena tsy fantatro zao zay a izavo zao nefa izavo zao mbola tsy natratra ny misy raha navatsika any Canada eto a Canada ve efa tratry ny taona ve nareo toetra ny tokony arakaraka am'zareo any États-Unis any zareo a Canada tahintomparitsika tratry ny taona anao fiderana mahafinaritsika fa Andriamanitra ny hitany fiainantsika tsirairay avy a am'ty taona ity izaho nefa natonga aiza izy teo tany Andranabavy lasa any ambony any de tsy voavaky tsony ve Patricia Ranomalala nitondra fiarabana voalohany teto a Soameva Amboaratsiky tena tsy voavaky fa lasa niakatra be le soratra zay be de be miteny bonne année ozy izy Ranabavy Marijo bonne année ozy Anabavilina Alléluia arabainy sika rehetra natratra ny taona 2024 izy Erika Alléluia bonne année daholo tsika rehetra bisou raha iso ny bisou anay toraka avy aty tokantranonay a de iteran'Andriamanitra tsika Iteran'Andriamanitra tsika itserantsika ny taona Alléluia miaraka amin'ny raha mahery a mitona vavaoanao Alléluia Azove mavity Marasy fianazite Azove leilay Mavotiny fanay Alléluia Izy mpanjaka Ilage afaka mandeha am'izay tsika Lelay malaza Tupuni lage Pansakanay Lelay maere Tupuni ere Izy manay Lelay malaza Tupuni lage Pansakanay
antsika voilà mitoy miara-dalana Salut, amintsika ny je m'appelle Cyril Ortega. Bienvenue chez moi ici. 2022 mbola irano mandeha amin'andriamanitra ray halleluia eo ary ao mentsika rehetrarehetra tsy mahaderery ianao miara-dalana amintsika andriamanitra miara-dalana mitsika isanandro isanandro eny tompo anatiny afaliana anatiny manahirana ahireo agnilasika tsy avelany wirery atsika efa mamindra ary matokia ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika sautavyavindavitie fatela marinyatsika saia faye uanivutsika ye yefenisanyisinana misa tukanani raitsika vana ula rakatsika pianakabe ekotango suareni fiavanana miara-dalana mitsika isanandro isanandro eny tompo anatiny afaliana anatiny manahirana ireo agnilasika tsy avelany mirery atsika efa mamindra ary matokia ny fitiavany samba hoafaka mitsika ie fitiavany samba hoafaka mitsika fitiavany samba hoafaka mitsika ie fitiavany samba hoafaka mitsika ewa ny fitiavany amin'ity 2022 ty manontolo ray samba misaraka mitsike fanahiny anatitsika na oanake ero vao misalasala samba miovany fitiavany atsika efa lanjariavany zanaka ranondrainy atsika roiraka favolombelona ampailalany fitiavany miara-dalana mitsika isanandro isanandro eny tompo anatiny afaliana anatiny manahirana ahireo agnilasika tsy avelany wirery atsika efa mamindra ary matokia ny fitiavany samba hoafaka mitsika ie fitiavany samba hoafaka mitsika ny fitiavany samba hoafaka mitsika ie fitiavany samba hoafaka mitsika Tupremanga miara-dalana mitsika tany soa hoa ny fihavanana hasalatsa miandrandra milany tsambony atsika zao reo sairana reo madinaraigny tenany kioa ireo mamelona atsika antenany mampahery atsika andarony anoia radia hanavao ny tany fa samy manana ny aigny miara-dalana mitsika isanandro isanandro eny tompo anatiny afaliana anatiny manahirana ireo agnilasika tsy avelany wirery atsika efa mamindra ary matokia ny fitiavany
fitiavan sama wafaka mitsika fitiavan sama wafaka mitsika ny fitiavan sama wafaka mitsika fitiavan sama wafaka mitsika ny fitiavan sama wafaka mitsika fitiavan sama wafaka mitsika eo antsika nandresy anao 2021 fa mbola ampandresy koa anao 2022 mihoatra lavitra no teo aleluia eo antsika rehetra epandresy rehetra Alléluia. Mpandresy ianao a. Mpandresitsika rehetrarehetra. Fandresena lehibe ho anao ty taona vaovao ty. Tombokontsika moa rapitso mampionona amin'ny vavaka izy ty. Ary rapitsontsika dia ifampitsodrano. Tena indray tsodrano tokoa nareo eto rapitso a. Angamba rapitso tsika moa manomboka amin'ny 7 maraina dia efa hiaraka eto indray rapitso. Ao anatin'ny fandarana commencement akira sy famitiana tolotena irahana amin'ny Rahalatody sy Raha Jonatana. Dia manomboka amin'ny ray ora sasany a
dia araka mampionitsika anatin'ny fiankofana sy fiderana dia manaraka eo a mitoriteny tenako a dia andretsodrano mahafinaritsika raha-pitsoanga tatsika amin'Andriamanitra mba ho tsodrano tena ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy a izany tsodrano zany araka izany toriteny teo zany mihitsy hoe mba tena mbola ampahitan'Andriamanitra indray ianao a anjely miaka-midina dia ho fefiky ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra ny 2022 anao ny taona manaraka hitahirizan'Andriamanitra anao amainina izany mihitsy ahoana moa tsika ny voatahiry tao anatin'ny 2021 dia tsy voatahiritsika anatin'ny 2022 fa ny anjarantsika dia mifikitra mafy ary araka ny teny teo mihitsy hoe mafimafy kely ny ady indrindra ho atsika nydretrarehetra mihitsy moa zany miatrika ady amin'ny 2022 daholo fa indrindra zany ho atsika zay tena efa niatrika an'izany nanomboka tamin'ity 2021 ty a dia nareo na nahita ary tsika rehetra nahita fa nisy tanàn'Andriamanitra mihitsy tena niazona atsika ary tena nitaso nomba atsika tao anatin'iny taona iny dia aza matahotra dia solo ny tahotra fa ny zavatra tsy maintsy hitranga fa Jesosy koa nefa tsy maintsy ho avy ary ny zavatra rehetra dia tsy maintsy atrehantsika fa ny zavatra tokana ihany dia tsika ho any an-danitra ka dia samy mahery zay no azo niarahantsika teto androany a isira anankiray farany atolotra anareo eto ifanaovantsika veloma satria rehefa ohatr'izao moa dia entsika miaraka fa ny be dia be koa ny ampailina sy ny sisa miditra ny mpianakaviana sy ny sisa efa mpiarapitsika dia ho fararantsika ny fiarahantsika amin'ity androany ity fa rapitsika mbola eto indray a dia efa hiary hivavaka indray tsika rapitsika dia samy mahery misaotra anareo niaraka taminay teto androany fa be zay niarananao fety taminareo dia makasitraka atsika rehetra dia mirary soa anareo sy ny ankohona anareo rehetra izay nanatrika teto androany a ho tahian'Andriamanitra ny sika rehetra apitao amin'ny vady aman-janak'areo a ny ankohona anareo fa tsy fotoana veromaina akory ny rahantsika teto androany fa tena nisy fanatrehan'Andriamanitra ngava rapitso amin'ny fotoam-bavaka andray tsodrano a etsika mahakivakiana indray a ny taona 2020 sy 2020 dia samy motonga ny amintsika any daholo ange ny livraison an'Andriamanitra ny anjely a ho any amintsika tsirairay avy a hitondra fitahiana hitondra fahasoavana mahereza daholo a tahiny tompo a mahereza tsika samy tahian'Andriamanitra daholo halleluia Nisakaizan'Andrianao ena makitafo ny solution nitrondron'Andrianao banky fohy be nanao livraison miakatra sy mity nandray ho any anjely miakatra sy mity nandray ho any anjely miakatra sy mity nandray ho any anjely manao livraison manao livraison lazay kumarina aminao ny voalanitra amin'izao ny voare olle ny voan'ny zanakolle amintsika Andriamanitra ny voalanitra ny voamina manao livraison manao livraison miakatra sy mity nandray ho any anjely nanao livraison manao livraison lazay kumarina aminao ny voalanitra amin'izao ny voa
fitahin'Andriamanitra daholo a amen